Famarisarisa amin'ny fikarohana sy fandaliana ny kolontsaina malagasy ankehitriny miavery ary mitomba hatrany ihany koa ireo tsy manaja ny asina tahaka ny asin'ny tany sy ny tantara. Hanao famelabelarana ampetsika indray ny ampony malagasy mahakasika izany ny grassroots etsy amin'ny 7 Mey ho avy izao etsy amin'ny Motel anosy fanadidina entiny Ilarina Solniaina. Everina ho fanompotsy ankehitriny ny fandalinana sy ny fikajina ny kolontsaina indrindra ny mahakasika ny asina tahaka ny asin'ny tany, ny tantara, ny teny sy ny maro hafa. Zary atahorana ihany koa ny miresaka ny momba izany ankehitriny. Antony mahatonga ny grassroots ikarakara famelabelarana mahakasika ny asina eto an-drenivohitra ho fifampizarana sy fampahafantarana ho an'ny malagasy ny fomba, ny toerana ary ny tantara. Famelabelarana omanina moa zany dia mahakasika ny asina. Na amin'ny teny frantsay izy atao hoe le sens du sacré dans la tradition malgache na hoe malagasy. Satria matetika io resaka sacré io atahorana io tsy sahatenenina io ohatrany eritreretin'ny olona hoe manompo sampy rehefa miresaka an'io ary ny ankamaroan'ny olona tia mankafy ny kolontsaina malagasy dia mbola manafangaro ihany hoe ny atao hoe fitiavana fahaizana fandalinana ny kolontsaina dia ny fahaizana amin'ny kabary ohatra na ny fanaovana akanjo manaraka ny tantara sy ny fomba hatramin'izay misy zavatra betsaka lalindalina kokoa noho izay nefa tsy voapita amin'ny taranaka taty aoriana taty ary somary verivery ohatra fotsiny hoe ny asin'ny tany ohatra raha lazaiko nareo hoe tany masina. Tany masina zany tsy hoe doany. Ny tany masina ho an'ny mpamboly dia ny tany mamokatra ny sakafo hoaniny. Ohatra anankiray zany. Ampietsika indray ny ampopon'ny malagasy io no isan'ny tanjona amin'ny ity famelabelarana karakarain'ny grassroots ity fa indrindra ho fanentanana ny malagasy ho tia andalina, ikajy ary kolokolo ny kolontsaina malagasy. Tanora no tena andrasana amin'izany ampita ny kolontsaina tena izy amin'ny taranaka ifandimby. Ny tanjona zany dia maromaro. Ny tanjona lehibe indrindra dia mampahafantatra, manao izay itiavan'ny olona ary manao izay ampihetsika ny ambopony tsirairay mba ampita ihany koa hikaroka, hitady ny tantarany any amin'ny tanindrazany tsirairay avy. Marina hoe ity Madagasikara ity ny tany iraisantsika rehetra fa ny tsirairay amin'ny malagasy na fianakaviana io na foko dia manana ny tanindrazana, ny tany ilevenany, ny tany misy ny fomba mampanao ka ny anisan'ny tanjonay dia mba hitady ampitsiry ao anatin'ny fony tsirairay an'izay hetaheta tia fantatra hoe ohatrany ahoana no fomba ny ainan'ny razambeny, ohatrany ahoana no mbola azo raisina androany ary indrindra ny asina no ny santaranay an'ity famelabelarana ity satria hitanay hoe io no zavatra very androany ka ny antso manampahaizana zany ny orinasanay atao hoe grassroots amelabelatra an'io Henri Randrianjatovo no anarany filohan'ny trano kultural malagasy. Eny amin'ny Motel anosy na soli Motel teo aloha no anatanterahana ity famelabelarana ity ny alatsinainy fa 7 ny volana Mey ho avy izao izay aharitra ora 3 eo manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 12 atoandro. Iraetsy ariary ny fandraisana anjara amin'izany ka ho tafiditra ao anatiny io ny sakafo sy ny zava-pisotro.